Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany dia alakamisy ifoa zoma. Midika izany fa ity no alin'ny zoma, alina tsara indrindra mandritry ny herinandro, satria ny andro zoma dia andro tsara indrindra amin'ny herinandro rehetra, araky ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary mbola tsara mihoatra ny andro ny Eid al-Fitr sy Eid al-Adha. Manoloana an'izany ry mpino Islam dia aza vela mandeha fotsiny ity alina tsara indrindra mandritry ny herinandro ity, fa manovanao asa soa anankiray izay tsy hanenenanao eo anatrehan'i Allah, ary mety hijoro vavolombelona amin'ny andro farany fa tena nanavitra anao izany asa anankiray nataonao nandritry ny alina tsara indrindra teto ambony tany izany. Ametra-panontaniana antsika hoe inona ary ny tokony ataonay amin'izany alina na isaky ny aliny alakamisy ifoa zoma izany. Valiny dia tsotra, betsaka ireo zavatra azontsika atao sy tokony ho ataontsika. Voalohany amin'izany, rehefa tonga tahaka izao ny aliny zoma, dia manova istighfar betsaka ianao, zany hoe astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, mangataka famelan-keloka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, satria ny fangatahana famelan-keloka dia ahazoana valisoa lehibe. Ary mpaminany dia miteny manao hoe iza mpaminany dia mangataka famelan-keloka amin'ny Allah impitopolo na injato isanandro. Zavatra faharoa ataona ihany koa raha ohatra ka nandritry ny herinandro iny nisy fahotana goavana vitanao na fahotana antonontono ny vitanao, dia tokany ity alina ity hijoronao mandritra ny alina, dia mibebaka amin'ny Allah, mifona amin'ny Allah tamin'izany fahotana izay vitanao zany. Eny na dia tsy tamin'ity herinandro ity aza, fa mety efa roa taona telo taona lasa zay dia atokany ity alina ity hibebanao amin'ny Allah manoloana an'izany fahotana vitanao zany. Raha anao ndray olona tsy mpanao fahotana fa mpanompo an'i Allah, dia ampitomboy izany mandritry n'ity alina ity. Mba manokana anao ity alina ity no ataonao salatu tahajjud, zany hoe mifonao mandritry ny alina, mangataka amin'ny Allah, miderany Allah, mivavaka amin'ny Allah, satria ny trano izay nanaovana salatu tahajjud dia mamirapiratra taratra avy any an-danitra, ary tompo Allah mamory an'ireo anjely rehetra dia miteny hoe tazano izy trano anankiray iry. Io dia trano ny mpanompoko ranona tonono ny anaranao. Izy dia namela ny torimasony, namela ny fianakaviany, fa nivavaka manetry tena aty amiko. Ampijoroako vavolombelona nareo ry anjely, fa efa mifafako ny fahotana io ary omeko valisoa lehibe. Tsy tianao ve Allah mirehare amin'ireo anjely noho ny asa izay nataonao tamin'ity alina ity? Tsy tianao ve noho ny hoe asa izay nataonao Allah faly no sady mirehare amin'ireo anjely, ary ireo anjely ihany koa mijoro vavolombelona amin'ny Allah fa nofafany fahotana. Noho izany ry mpino Islam, lehibe ty alina ity. Ary amaranantsika azy dia ny salat tsara indrindra mandritry ny herinandro dia ny salatul fajr na salatul subh izay ataontsika eny amin'ny moské amin'ny andro zoma, araky ny voatenitenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe afdalu salawat inda Allah, ny salat tsara indrindra eo anatrehan'i Allah, salatul subh fi yaumil juma fi jamaa, ny salat fajr na ny salatul subh atao eny amin'ny moské amin'ny jamaa amin'ny andro zoma. Ka noho izany azadiny no mivavaka amin'ny alina, manao istighfar, manao asa soa anankiray, mamaky Qur'an, mandefa tsodrano amin'ny mpaminany amin'ity alina ity, ary mamondy ny salat fajr amin'ny maraina. Ampitao betsaka any amin'ny hafa, fa izany no tokony fampatsiahivana ataontsika amin'ity hariva ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.